iresaka lafin-javatra hafa tanteraka isika mandritra ity fandarana ity mbola itika anjasoa anaratsika mandritra ny fandarana ny fanesa zay ny mahakasika ny omby sy ny mombamomba azy anio isika dia anisany zava-baovao ho fantaritsika itika anjasoa ny fisian'ny omby antsoina hoe renitely omby izay miavaka satria tena omby malagasy ho fantaritsika miaraka amikaroka ho fantaritsika hoe inona ny mampiavaka azy ary manahoana ny fikarakarana azy manahoana ny hoaviny ireo rehetra ireo no fantaritsika mandritra ity fandarana ity miaraba antsika mpijery ny televiziona malagasy anasananao ny fandaharana araka izao ahitantsika azy zao dia zao zany karazana hoe hoe renitely olona ohatra ny mitovitovy avokoa ary atao hoe ny vantany ara misy any somary ngeza misy ny kelikely ny fanontaniana voalohany a fitombeto indray isika hoe inona marina moa zany no antsoina hoe renitely voalohany indrindra raha vao miresaka renitelo dia miresaka hentsika zany satria ny renitelo dia rasa viandy zany hoe reny karazan'omby mamokatra heny reny eto Madagasikara moa zany ny taham-pihinanantsika hena dia tena ambany dia ambany tokoa satria dia 5 kilao isaky ny olona ray anatin'ny herintaona ny hena hoantsika nefa raha moyenne international dia tokony dia mihinana eo amin'ny 30 kilao isan'olona isa-taona ny olona anankiray zany hoe tena ambany dia ambany zany ny taham-pihinanantsika hena eto Madagasikara ka izay ny antony namorona ny fanjakana tamin'izany andro zany ty karazana rasy iray ty izay ny rasy renitelo ahafahana mamatsy hena mamatsy hena manodidina moa zany ary ahafahana mamatsy hena ihany koa Madagasikara noforonina mihitsy ty rasy ty ty karazana omby ty moa zany dia omby tena noforonina mihitsy zay fifangaroana omby avy any ivelany izy sy ny omby gasy teto amintsika fa rehefa aveo moa dia ho jerentsika amin'ny atsipriany hoe inona sy inona avy zay fifangaroana omby zay fa nitandrona tamin'izay dia ampiakarana ny gabarian'le omby satria raha ny omby gasy eto Madagasikara dia eo amin'ny 700 kilao 500 sy 300 kilao ny lanjany fa raha ty renitelo ty tamin'izany andro zany dia nisy natsatratra amin'ny ray taonina ny beany zany hoe tena omby lehibe ty renitelo ty raha ny tantaran'izay tamin'izany fotoana zany inona no antony tena mpihinana azy ito zany ny antony ny mpihinana azy moa zany sady ny antipisiny'ity station ty ihany koa dia fampiroboroboana ny resaka fiompiana zany hoe volavolanato le fikarohana volavolanato le fiompiana ka rehefa hita hoe mety izy atao amin'ity station ty dia zaraina amin'izay zay miany koa ny antipisiny fofifa hoe mizara voka-pikarohana dia ampianarina le tatsara hoe zao ny fiompiana n'ity omby ty dia zao ny fanaovana azy ary mampiasa an'izay ho fantaritsika amin'ny atsipriany ary mikasika an'ity karazana omby izay atao hoe noforonina ity nampisina ho fantaritsika koa ny olana rehefa avy eo fa aleo aloha ho fantaritsika ny mikasika an'izay mombamomba azy sy ny niforonan'izay ny omby karazany anankiray izay efa somary mitady ho lanitaranaka amin'izao fotoana izao renitelo no anarany manahoana sy manahoana ny tantaran'ny omby io ny tantaran'ireto renitelo reto zany dia nanomboka tany amin'ny 1930 agny zany hoe roa taona tao aoriany ny sokafan'ny Kianjasoa dia nanao croisement nampifanambadiana ny karazan'omby avy any an-dafy izay antsoina hoe limousine sy ny teto a Madagasikara ny zebi malagasy zany dia ny vokatra azo dia tsy nahafa-po ny resaka fitomboana fa izy aloha ngeza vatana fa saingy tsy nifandraika teto amin'ny toetany tsy nazaka toetany izy dia rehefa avy eo taty amin'ny 1945 zany nahita fa tena tsy mety le vokatra natao tamin'ny voalohany dia nanao fanindroana indray entre ny africander izay avy any Afrika sy ny zebu malagasy dia teo indray ny olona indray izy mifandraika tsara eto amin'ny toetany tsara mihitsy izy fa kely izy nefa tsy izay ny vokatra ilayntsika satria izy rasy viande zay zany ny ilayntsika dia mbo azahoana nofo maromaro ka avy eo zany taty afara ny ray nefa lasa niaraka reo ny zanak'ireo vokatra limousine sy le africander taty afara dia nanome rasy tsaratsara kokoa
de tonga saina zany ny chercheur teto amin'ity toerana ity hoe aleotsika i-exploiter an'ity anankiray ity satria ity tsaratsara sady izy sady misadapta tsara amin'ny toetan'ny Ankianjasoa izy a no ampisin'izay koa izy a mbola ngeza tsara koa ny vatany a de teo zany no velona ny renitelo de nanomboka teo ny recherche de nivoatra jusque izy nanome renitelo ohatr' zao hitantsika ankehitriny zao. Izy moa nahatratra 1000 kilo tany mihitsy zany ray taolona zany ngeza zany tamin'izany fotoana zany ary am'izao izy oatra lasa kelikely. Tena misy mihitsy ny olana eto a noho ny toetany eto efa manomboka miova ny raha ohatra ny pâturage efa manomboka tsy miampy amin'ny zareo fa isy ilaza eo moa zany momba an'izay avy eo. Rahantsika ny hoe inona ny olana satria raha atao hoe tena nahagaga sy nahatalanjona ny maro ny hoe omby natao hamokatra hely natao hoanina zany no nanaovany pikaroka an'izay renitelo zay ankehitriny somary efa miamanify le izy ho fantaritsika ny olana rehefa avy eo. Zao zany ny renitelo efa ho lany taranaka izy ity inona ny tena olana nahatonga anazy hoe tsy de tena afaka novokarina tao anatin'izay fotoanany siny zay. Marina de marina tokoa no zavatra resahanao satria tena misidra olana mafy tokoa zany zareo am'izao ny renitelo hitantsika maso am'izao ny menankiray aloha zany de fa eo ny misy consanguinité de raha mifangaro ao de zay zany mahatonga an'izy ireo ohatra somary miamajinika manoloana ny taloha hoe misy taonina ray ny ombilahy ny vavy any amin'ny 600 kilo. Ia de ao anatin'izay inona ny tena mety miteraka le olana zany na reto kely reto satria ngeza manko izy reto taloha zany raha mifahafantarana azy fa am'izao izy lasa madinidinika ohatr'izao. Ia eo amin'ny renitelo zany tena tonga de ohatran'ny hoe élevage extensif sady amin'ny alina any atoandro any Eny foana zany inonkijana foana nefa no fandriam-pahalemana zany de tsy afaka nijanona tamin'ny tsinodra satria ty Ankianjasoa ty zany 4200 hectares pâturage clôturé voafefy tsara tamin'izay nefany de efa nisy nangalatra daholo ny zay clôturé zay de tsy voafety tsony le izy de voatery tsy maintsy miakatra ty an-tanàna zany ny biby de lasa ohatra mitovy le fiompiana omby hoe mivoaka maraina de mody amin'ny hariva de tsy ampy le fotoana hinanana mitovy amin'ny omby rehetra. Inona no mety ho vahaolana ka lasana amin'izay mety ho tompona ndraiky fa manoloana an'izay mety ho fahalaniny reto taranaka reto. Efa misy tetikasa zany ihany izay hoe anatsarana amonjena ny renitelo dia tsy haiko mety efa hivoaka tsoatsy aly le izy raha no resaka fanaovana tamin'ny lehibe tao ambony de mbola miandry an'izay aloha zany hoe rovina nefa tsy tokony ho aritra tsony le izy fa mivitsy aly le renitelo fa izy nefa mbola miteraka ihany miteraka de misy akoatran'izay zany efa misy aretina ny sasany zay efa tokony havana tamin'ny latsinainy de amin'ny herinandro eka mba navaka n'le tsy de salama sy le ary le volony ve ohatr'izao foana sa ny volony zany de mena de misy mafo de ny tandrony aly mitodika kely makany arina eo de izy tsisy trafo tsisy trafo zay zany no mampiavaka zay mampiavaka azy zany hoe raha mihena avy azo avy amin'ny renitelo zany de tsisy trafokena fa ny akoatran'izay mety hitovizany amin'ny omby ny akoatran'izay manahoana ny mety ho fikarakarana azy mitovy amin'ny fikarakarana ny omby rehetra ny anaty vala ve rehefa aty anaty vala izy zany zao efa nisy sakafo omaninay eo amin'le resaka olana pâturage resahako satria tena kely de kely sisa pâturage nanandrareo amin'le misy le mpanao anjezia mamboly le tany fofifa zara raha misy eo amin'ny 1 hectare eo ngamba nidonan'ireo amin'izay ohatra fanondry ny lava ville de tena mijaly le omby de ny zavatra efa nataonay zao de nanao ensilage maïs zahay nanavita eo amin'ny 55 tonnes eo de mamboly 5 kao pénicillium de namboly mangazo eo amin'ny 6 hectares eo zahay koa tsy ananandrareo amin'ny maintany zay zany aloha zany mba hanoanana anazy aloha de tsy maintsy hany ohatran'izay foana izy ataona aloha mandra-pahavoavoan'ny olana amin'ny resaka pâturage io omby efa ho lany taranaka ny renitelo nefa na de teo aza ny hoe karazana nafarana avy any ivelany
dia voka-pikarohana malagasy ny nahazona azy. Omby fakana nofo na fakana hena izy io amin'izao fotoana izao a dia andala tao hoe mpaharinganana kanefa mbola misy ity Kianjasoa ary misy moa ny efa naparitaka raha ny efa voalaza teo fa ny tena izy dia ato no mbola ahitana maromaro zao hitantsika maso zao no sisa tavela. Mifarana ny fandarantsika izay nanadiaditsika mikasika ny omby sy ny fikojakojana ny fahasalamany ny fitombony tety Kianjasoa ato anatin'ny commune Masolo. Nahafantarantsika zavatra maro momba ny fikarohana hatongavana amin'izay mba hananana omby ara-pahasalamana manaraka ny fitombona manara-penitra zany rehetrarehetra zany dia hitantsika tao anatin'ny fandaharana avokoa. Amin'ny fandaharana manaraka dia lohahevitra hafa indray no entin'ny fandaharana ho anao. Mametraka mandra-pioana tompoko lahy sy tompoko vavy.